Faly miarabantsika rehetrarehetra mialatsiny kely fa somary tara kely fa nisy fandaminana natao de mbola fandresy lahatra. Zany hoe nisy vaovao nandrasanay fa tsy azo mihitsy moa le izy zao de tsy maninona fa toizatsika fotsiny to de atombokontsika amin'izay zavatra misy eto. Ho an'izay vomitra manazatra tsy mora izahay mbola manangona information be dia be misy olona be dia be mbola mifandray aminay de tsy resaka hoe fialamboly ty fa ary koa tsy hoe zavatra pré-enregistré fa tena en direct. Donc mialatsiny ho an'izay tara izay tsy mahandro moa zany de afaka mijery ao aoriana na mijery any Rajoelina raha ohatra ka izay mahafinaritra anazy fa tonga de hiditra avy hatrany amin'ny votoatiny sika. Ny anton'izao live ataoko androany izao moa zany de ilazana aminareo fa nisy ny fanadihadiana izay nataonay teo anelanelazay. Manomboka eo amin'ny hoe inona ny atombohan'le problème, inona mahatonga antsika rehetrarehetra s'intéresser amin'ity fa maninona no ny tany Ambohimalaza ihany no tena resahana fa maninona ny tany Ambositra sy ny Majunga sy ny tany Toliara sy ny tany Ambatolampy tsy mafotsy tsy resahana. Tsy izay le izy tonga de teneniko zany hoe ny tany amin'ireo toerana hafa misy na le olana nasara maty, misy ireo olona izay voan'ny intoxication sitrana somatsara de tsy nisy toy antsony le izy de fa ny taty Antananarivo nisy olona marobe maty amin'izao tsika miteny zao zany dia 230 no voalaza officiel fa 530 no officieusement maty satria nisy olona tsy tao amin'ny hôpital Chiara no nitsapitena ary misy ihany koa tsy tonga hatrany amin'ny hôpitaly dia efa maty. Ny total ny victime tsy fantatra tsony fa any amin'ny 50 mahery de mba sady hamalina an'le fanontaniana izay napetrakintsika mety mialatsiny meloa ohatra tsy voavaly daholo fa omaly any lasa hovaliko ato ny fanontaniana izay apetrakareo 354 nisan'ireo fanontaniana tsy vitantsika anatin'ny émission anankiray zany fa misy hovaliko eto de misy koa izay miverina zany de fa ataotsika voalohany indrindra aloha aiza fenoasina zay zao tena manitikitika atsika rehetrarehetra hoe aiza fenoasina. Raha-patsahivoko anareo dia tamin'ny zoma alina izahay no naheno hoe manomana ny amoana anazy ono zareo de avy moa zay tena namoaka ny vaovao de apparemment ny henitra angamba zareo de tsy navoaka indray fenoasina fa nafindra toerana fotsiny de mbola ao izy zany amin'izao ao amin'ny HR hitanay ny toerana misy anazy ao amin'ny réanimation ao amin'ny 2e étage. Ny état de santé any tsy critique ohatran'ireo olona zay hoe dans le coma ary ny fitsaboana mahazo anazy dia apparemment mihoatra noho ireo zay tena marary izy tsy tena marary fanontaniana mipetraka izay satria hitatsika ny sary rehetra niparitaka fa ny olona rehetra dans le coma entubé izy nisy oxygène milalao téléphone tena marary ve sa tsy tena marary. Ny dokotera zany nametrahantsika an'izay fanontaniana izay tena marary ve sa tsy tena marary io fenoasina io ary raha marary izy de inona naparary anazy satria izy nilaza hoe tsy nihinana tamin'le sakafo ary teo amin'ny andro vetivety kely aloha misy notification manelingely maso kely azafady nisy tamin'ny andro nisy ny anniversaire de
nisy nanao malaise be dia be ireo invité ary tonga dia nentina tany amin'ny hôpitaly HCR sy Felatànana. Rehefa tonga tany amin'izay dia tonga teny koa fenoasina dia nanontany anazy ny invité teo ary indrina nahoana dia za nge tsy nanina za tsy nisakafo za tsy nindrana ninina dia nijerena fotsiny ohatrany hoe nicontrôlena fotsiny izany dia avy eo zay gagatsika tateoriana hoe narary koa izy. Donc fanontaniana mipetraka zany inona mamparary anazy, ny dokotera no afaka mamaly an'izay. Faharoa, inona marina no nahatonga ny intoxication ary inona nahazo an'ireo invité, voampozina sa botulisme sa zavatra hafa. Ny zavatra anankiray tsy azo lavina aloha dia nisy sakafo tao nahatonga ny aretina, nahatonga intoxication. Dikan'izay zany intoxication alimentaire le izy. Mba ahafahana manamarina hoe intoxication noho ny sakafo dia hoe intoxication sa empoisonnement, analyse, prélèvement teo amin'ireo olona izay marary sy ny sakafo tao anatiny no tao amin'le toerana no ahafantarana an'izany. Inona no hita tao amin'le sakafo? Izahay tsy nahazo tamin'le sakafo. Izahay koa tsy nahita ny ataontsika ny vomi, ny loza nataon'ireo ankizy ireo tamin'io andro io. Iny zany tsy afaka natao analyse. Ireo izay marary sy ny maty taty aoriana zany no nangatanay mba ho atao analyse, atao contrôle. Mbola miandry ny valintsika izao satria voamaly sy fakimaly no nalefa zany dia somary elaela le izy. Misy ara voandroany ihany koa. Dia iny zany mbola ometsika atsoatsy ny valin'ireo resultat ireo, inona marina nahazo any ireo ankizy ireo. Fa hatreto zany ny hypothèse izay anananay dia anankiroa. Ny symptôme rehetra botulisme, zany hoe raha mijery an'ireo symptôme hoe tonga dia ohatrany manao crise épileptique ary zareo dia sepitra, dia tsy mahateny dia mandroroa masony dia ny ankabeazan'izy rehetrarehetra tsy nateny fa sepitra. Nisy vidéo hitatsika ho an'le ankizy anankiray, ankizy lahy anankiray nentina tany amin'ny Felatànana dia avy eo tao amin'ny HCR dia hita izy miteny hoe sepitra izay fotsiny no niteneny sady reraka be izy. Dia ny symptôme zany ireo araky ny tenenin'ny dokotera dia hoe marary, ny tenenin'ny ministre plutôt, marary ireo, marary ny reiny, marary ny foiny, marary ny tratra, ny misy hypertension zareo. Izany rehetrarehetra zany conséquence an'le crise mahazo ny olona, fa symptôme zany fa tsy hoe izay kory no aretina mahazo anazy. Etsy andaniny nandefa taminareo zay hoe possible koa ve, tsara marihana fa tsy izany nanoratra n'le article fa nisy namana izay nanoratra an'iny teo amin'ny paginy ary nataoko teo mihitsy ny anaran'le olona hoe possible ou intoxication amin'ny méthanol ireny tranga ireny. Andra sy verenako kely ilay publication hoe izany nanao an'izay satria nangataka mihitsy izy hoe mba haparitao le izy. Mahatonga azy nandefa an'iny ary natonga anay nandefa an'iny dia satria hoe piste anankiray tokony hojerena koa izay hoe raha sanatria ka méthanol zay tokoa no raha sanatria ka méthanol zay tokoa no Jordi raha tsy mba zafy ny anaran'ny olona zay nandefa les publications ka nilaza izy fa ny intoxication au méthanol dia possibilité. Tsika nefa tsy afaka hitompo teny fatratra hoe izay tokoa le izy na tsy izay le izy, fa izao ny zavatra hitanay.
Tamin'ny voalohany indrindra nandeha io intoxication io a dia ny zavatra hentsika dia hoe menaka lafarinina. Dia nandeha teny zany ny fanadihadiana nataonay a dia ny teny eny ny tany Majunga laza nisy menaka 5 conteneurs tokony hodorana tao a Majunga nefany a nisy naka le menaka dia nanaparitaka eraky ny Madagasikara. Izao zany ny tantaran'io menaka io. Nisy menaka saisie tamin'ny 2021. Io menaka io a menaka brut, zany hoe huile brute mbola ho raffinena. Mbola tsy azo hohanina io zany raha tsy vita raffinage. Ny délai de péremption io menaka io a zany hoe le ataontsika le huile brute io dia 18 mois. Enim-bolana le menaka efa teny an-dalana tao anaty sambo izy tonga teo 2021. Zany hoe 2022 zany io dia efa tokony lany daty satria efa enim-bolana izy talohan'ny 2021 no teny an-dalana. Dia saisie tao amin'ny port Majunga io dia nisy procès, nisy tribunal nandeha tany amin'ny tany a Majunga, Antananarivo, nandeha tany amin'ny cour d'appel, tany amin'ny cour de cassation, ary 2023 vao tapitra le tribunal dia na le tompon'le menaka raha efa niala tao a Madagasikara ary lasa ny fanjakana ny raffinerie. Notazominy gazan'ny ministère commerce le menaka, nogazany zareo koa le raffinerie ary voatery namidy. Iza no vitan'le raffinerie? Ravatomanga sy ny société Ita. Iry zareo zany no lasa manao raffinerie ao Madagasikara koatry ny olona hafa fa reo aloha zany mifantatra. Dia ny 2025 zany hoe fa lany daty tamin'ny 2022 io menaka io 2023 vao tonga le vao tapitra le procès le olona efa ny abandonne sady izy efa tsy eto Madagasikara. 2025 nisy naka le menaka tokony hodorana satria efa lany daty dia ny raffineny zareo. Fanaovana raffinage na menaka tsy vita amin'ny tanana, tsy vita amin'ny fanoto, tsy vita amin'ny machine kelikely fa tsy maintsy machine na raffinerie. Le machine na raffinerie an'io olona ihany no nampiasain'reto olona zay nanao ny raffinage dia naparitaka le menaka. Iny zany fe anankiray izay nitranga tsy azo lavina. Misy menaka zany ao Madagasikara miparitaka avy amin'ny menaka lany daty efa lany daty 2022 jusqu'en 2025 zany efa telo taona na lany daty an'le huile brute io. Fanadihadiana faharoa izay azonay dia rehefa manao raffinerie, manao raffinage na menaka ny orinasa anankiray dia ny ao Madagasikara mampiasa méthanol. Azonareo amin'izay mahatonga an'le hoe sao dia mba ilay méthanol no mahatonga ny nahatonga an'ilay intoxication. Fanatinana tsy tiana dia ho avintsika zany hoe inona mahatonga an'le hoe fa manina no arovana izay piste zay sy le hoe botulisme. Rehefa manao raffinage zany ny ao Madagasikara dia méthanol no anaovana raffinerie, no anaovana fanadiovana an'le menaka. Fahitanay anazy dia raffinena tamin'ny méthanol le menaka dia mety be loatra le méthanol na surdosé satria menaka efa lany daty no mbola ny raffinena. Huile brute lany daty ny raffinena. Dia avy eo mety ho niakatra be le taux de méthanol anatin'io menaka io. Izay zavatra nefa tsy ho fantatra raha tsy ny analyse sanguin-andreo marary ary analyse an'io menaka izay nampiasaina io. Ny traiteur zany eto dia ilaitsika ho fantatra hoe inona daholo ny zavatra nampiasaina zareo. Eo zany mahatonga le bâclé le enquête.
teo amin'ny 14 juin no tranga ny zavatra de nisy fisamborana olona de ny olona izay nisamborana dia vehivavy anankiray izay sitrana, vehivavy anankiray izay fianakaviany fenoasina, Clarisse le hoe vehivavy anankiray sitrana, de mendrika le hoe avany fenoasina vadin-drakolona, de misy ramatoa anankiray izay mpanotra lazaina hoe dadarabe, mamarabe moa zany le izy. Ireo telo ireo no samborina de any am-ponja amin'izao tsika miteny izao. De rehefa avy eo de nijanjanona teo le enquête. De tsy nisy fitoriana akoatran'izay, tsy nisy enquête akoatran'izay. De rehefa nanomboka ny teny izay hoe ndao tsika ho ampitsika ireo olona mpitory, ireo victime mba hitory, mba hitadiavana marina ary ampiana ihany koa mba hitsabona ireo mbola marary. De nandeha amin'izay ny antso, de namaly ny antsonay moa zareo misy eo amin'ny 220 teo. Mariantsika ho fa 530 mahery ny maty. Amin'izany 530 zany dia misy ao anaty fianakaviana anankiray misy maty maromaro. Tsy fianakaviana 530 fotsiny zany fa tena fianakaviana maromaro, fianakaviana ray misy maty maromaro. Misy ihany koa tena proche be, misy tena proche be an'ireto fianakaviandry fenoasina, manany fenoasina sy fenoasina, de tsy mety hitory de tsy namaly ny antsonay de tsy anay moa zay ny vandehany fa de any izy tsy olana zany. Fa ho an'ireo izay nitory kosa de no tenenay izay manana maty angataka autopsia, izay manana ny marary mba anao analyse. De izay moa zany no nataonay amin'izao mbola miandry ny valin'ny analyse. Misy ny analyse izay atao any toerana ary misy ny analyse izay mbola tokony atao aty ivelana. Izay atao aty ivelany dia analyse ahafantarana hoe inona marina ny intoxication nahazo an'ireo olona ireo. Tsy afaka ataony raha ho anay tsy afaka manao an'le raha izahay satria tsy manana ny fitaovana ahafahana manao an'izany, satria mila ino moa zany instrument médical be dia be mila ao alefa faranzaingana ao anatin'ny 12 any amin'ny laboratoire izay raha zay ary mila ihany koa dispositif médical tsy ananatsika zany satria izay tsy professionnel médical de tsy milaza mihitsy fa afaka anao an'izay amin'izay fomba zay, fa ny volo kosa no ho ataonay analyse ary io zany no alefa. De miandry ny valin'izay izahay satria ny fandefasana anazy aty mbola histoire ary ny fanaovana anazy aty koa mbola histoire anankiray manaraka any amin'ny laboratoire izay anaovana anazy nenay de ho asiana transparence totale na ny laboratoire andefasana an'io na ny fotoana andefasana azy na ny valin'izay zavatra na ny tena raha ny valin'ny analyse hoe tsisy nininona le izy tsy amenatra anay ny tena hoe tsisy nininona ao anatiny le analyse. Fa raha ohatra kosa ka misy ao milaza hoe zao na zao ny empoisonnement ny intoxication nahazo andreo oleo de tsy maintsy ho avoakanay eto izany zavatra zany. Zay nenay. Nilaza ny procureur, ny fanjakana, ny ministre ny santé hoe nanao analyse, nanao prélèvement anankiray zay nalefa tany ivelany, tany andafy, tany France. Nanao prélèvement fandroany koa izahay tsy fantatritsika hoe nataony taiza io, nanakaiza io, na inona valiny. De nilaza izy fa efa nomeny antidote ireo marary. Misy amin'ireo marary izay mbola ao amin'ny hôpitaly amin'izao tsika miteny izao izay mifampiresaka aminay dia milaza fa mbola tsisy antidote nomeny zareo. Ka tsy haiko hoe iza nomeny zareo antidote, ifenoasina ve sa iza? Ary inona le antidote ninona no nomeny. Tsara ho mariana fa ireo olona izay efa sitrana nalefany zareo nody vata mivoamiratra sy hoe salisalama de hoe ndana amin'izay mody misy arany amin'ny andro alina, tsy mba hoe miandry maraina akory
no nalefany fa hoe zao nareo de mandehana mody de ndana fa efa sitrana le olona mbola mitsirepirepy le olona mbola tsy ao tsara de mety ny avany lody de any an-trano indray izy manohy raha izay faharoa tsy misy contrôle mihitsy tsy misy contrôle mihitsy a rehefa sitrana le olona hoe andraso ara hoe jerena tsara nanahoana ny ray nanahoana ny vo raha ihany moa ny vo nanahoana ny foie nanahoana ny estomac nanahoana ny cœur nanahoana ny maso nanahoana ny sofina manahoana ny cerveau tsy misy scanner nareo marary eo zany na le marary mivoaka tsy misy atao an'izany nefa normalement rehefa misy intoxication alimentaire ohatrany io de prise de sang sy scanner ny atao amin'le olona satria hijerena hoe sanatria misy tova vo avy hatrany de iny zany de mba efa hita hoe tiany vo tsisy an'izany de misy amreto fianakaviana izay efa sitrana ataontsika hoe sitrasitrana moa zany fa efa mivoaka ny hôpitaly de nandefasanay dokotera nanao prescription de nanao analyse zao de nanao scanner de gaga nahita hoe misy problème maso misy problème amin'ny fo ary mbola misy zavatra hafa koa any amin'ny aty sy ny rany any de nantaniny amin'izay raha ohatra moa ka vonina eo le fianakaviany ny famille zay miresaka aminay de afaka ampidiritsika izy tsy voatery ho aseho ny endrika satria ho fierovana ihany koa andreo fianakaviana zay mbola ao anatin'ny fitoriana mba io fierovana anazy sy ny antsonjay zay mety ho ataon'ny fanjakana aminy de tsy asehontsika mitarehany fa raha ohatra izy ka mazoto de ampidiritsika eo ihany fa raha ohatra ka tsy mazoto izy de ho tantaraiko aminareo inona ny zavatra misy de ny tantara ry zareo hoe hay ve zany mbola misy aretina marobe tokony mbola tsaboina ity havana ity nefa de nalefa mody fotsiny amin'izao tsy izy ihany misy anankiray koatra an'izay tovovavy kely maty daholo ny fianakaviany anakefatra maty ny dada sy mamany satria nitondra sakafon'ody izy de ninana an'iny de maty ny rahavaviny de izy koa marary de maty koa ny kozinany anankiray de mbola misy olona hafa koa marary ao izy sitrana fa mbola sous le choc mbola faible mbola tsy haiko tsony hoe inona zany ny filazana azy mbola en convalescence zany de atreto na ny izy moa zany maty daholo ny ray aman-dreniny na ny horaisiny ara tsy fantany hoe atao ahoana ny fianakaviany mbola misy marary izy mbola marary de mbola miesaka moa zay zany ny hitady ny fomba hikarakarana anazy sy andraisana tanana ny analyse sy ny fitsaboana zay tokony atao aminazy fa hatreto aloha zany de misy olona ohatr'izay ireo aloha zany tratrana iantso fa ny akoatran'izay de mbola tenena ihany hoe mbola afaka micontacter anay nareo mijery an'te matetetika ka tonga de miteny ao nareo hoe izahay victime izay efa sitrana zay nanana maty ohatrohatrao iarina ny anarany de valiko le izy fa raha miteny nareo hoe bonjour ça va coucou inona vaovao tena mialantsiny fa tsy mamaly zay aloha de teneniko raha vao miteny fotsiny hoe coucou bonjour ça va non tsy mamaly fa raha miteny anao hoe zao le problème titititity ny problème anay zay ohatrohatrohatrao de valiko soma tsara de rehefa ohatra hoe compte iresaka aminah koa de mba miangavy tonga de teneny hoe ianona ny anarako zay raha ianina zao ny fianakavinay maty na narary satria délicat be ty resaka ty tsy mila olona andehanao espionnage aty na andeha angaron-dela na andeha tsy fantatro donc rehefa olona tsy azo antoka de za tsy miresaka zay ny antony tsy hoe inona akory za koa tsy manam-potoana be de be olanina amin'ny olona te ampiresaka ana fotsiny zay zany ny izy fa ny olona zay tena mila fanapiko no miresaka satria be de be ry zareo ary no fotoana raha tsy ampy fotoana vonjena araky ny teneniko hoe raha sanatry misy séquelle le olona de mbola mila ampiana
mamaly an'le fantanina indray tsika zany a verina kely eo am'le ina daholo fantanina 354 fantanina mialatsiny tsy voavaly daholo fa valitsika tsirairay inona le akora mbola miantsy misafidy fa miandrytsika entre ny botulisme sy intoxication méthanol de miandry ny valy ny analyse tsika afatarana an'izay fa dans les deux cas tompona andraikitra foana fenoasina sy mamany teo amin'ny fampisakafoanana ireo olona tompona andraikitra amin'ny fanjakana na botulisme io na méthanol satria raha le méthanol no intoxication an'io ka no le menaka lazaiko hoe no diovina tamin'ny méthanol no nahatonga an'io intoxication io dia misy idiran'ny fanjakana izay satria olona akaiky an'ny fanjakana no arovana ao ambadika tsy andefasana ny investigation ho tonga any ary mahatonga an'zareo tsy creuser lavitra amin'le resaka menaka ovaliko fantanina sasan'izay mandeha eto fa lefatsika tsikelikely maninona ozy izy zareo raha anaovana analyse miaraka ambo malaza sy ambositra kanefa ny tany ambositra de nisy gizina fa sakafona farana simba no nataony misy olona avy any ambositra miresaka aminay ary misy olona avy any Majunga miresaka aminay de fa notenenay hoe manova ihany koa nareo analyse prise de sang any amin'ny Institut Pasteur tsara ho mariana fa Institut Pasteur de afaka mahita ny intoxication amin'ny alalan'ny sakafo izay alefany fa noho ny antony tsy fantatsika dia tsy nalefa fanjakana tany ny analyse nataony zareo dikan'izay zany de azony zareo tany ambositra sy tany Majunga tsara na de mbola izao ara ny mandefa ny mandeha any amin'ny Institut Pasteur de manao an'izay prise de sang izay mba ahafana manao analyse sanguine amin'ny izy ireo inona ny antidote raha ohatra ka botulisme io de antibotulique no fanafody antidote raha ohatra ka méthanol le izy de misy antidote ihany koa io méthanol io ary mila hoanina avy hatrany le izy ka na efa sitrana ara le olona apparemment de mbola afaka manao foana le antidote mbola afaka manao foana le traitement mba tsy apisy an'le séquelles mandrakizay ao amin'ny vatan'le olona de mety insuffisance rénale chronique mety afaty anazy na fahampitehany atiny aneriana kely iza ireo orinasa karana impliqué amin'le menaka izary tony la miantso tony non mbola tsy afaka mandray azafady araka ny teneniko teo de misy orinasa hita izay manao raffinage-rafindriana menaka ao amin'ny Madagasikara dia akaiky ny fitondrana io orinasa io dia tsy sahanjareo mihitsy ny manao analyse ara-dalàna ny menaka ao aminy fa ataotsika analyse zany menaka zany ary ny antsika tsy mitanila marina ve fa sipan'izany maramila manamboninahitra izany ifenoasina akoatra ny sipan'ny ministra akoatra ny sipan'ny ministra ny jeunesse sport azy tsika tsy miditra amin'le vie privé any fa anisan'ny feo nandeha teo zany anisan'ny zavatra nolazainy tamin'ny ireo namany izany hoe manana papasosy olona ambony ao amin'ny gendarmerie ary manana papasosy ministra ihany koa ny intérêt afataratsika an'izay resaka papasosy zay tsy resaka fidirana vie privé akory fa ny hoe inona mahatonga ny fenoasina arovana mafy ohatran'io de noho ny fetretana anazy noho ny ferovandreo papasosindreo ny tenany de arovany le olona so de tratry ny enquête de tonga any aminazy le izy zay fahitako an'le izy
Akoatran'izay a tsy normal ihany koa ny fanomezana azondra ohatra zany hoe nahazo tomobile fiara cadeau zay izy de hoe inona marina ny anton'io fiara nomena azy io cadeau ve sa inona cadeau sa karama. Rehefa nanao ny investigation anay koa izay de nahita fa misy d'accord misy caméra ao amin'ny toeran'io de rehefa jerefana ny caméra de misy toerana anakefatra zany hoe misy anakefatra le caméra au moins ray ao anaty sala anankiroa ao anaty sala avy ato amin'ny ilany sy avy ato amin'ny ilany de ray avy ary amin'ny tokotany de ray aty ivelany vavahady fidirana de ny ray mahazo an'le tokotany ray manontolo eo amin'le espace de milaza zany milaza ny olona zay manao témoignage aty aminay aty hoe azo jerena reo caméra reo afatarana ny olona zay nitra sy mivoaka teo ary ahitana ihany koa raha isany nanatitra le 4x4 teo arina le fiara de aiza io fiara io zay moa zany fanontaniana zay tsy afaka hovaliko satria za tsy any toerana ary tsy aty amiko no mipetraka le fiara de tsy hovoavaliko zay fanontaniana fa aiza le fiara any amin'ny fianakaviany Fenoasina zany zao no tokony ametrahana an'izay ary hoe ahoana ny mahatonga an'le olona nanome an'le fiara tsy natao fanadihadiana eo le mahatonga na miteny hoe ray am'ireo papasosy izay any Fenoasina no nanome an'io fiara io de mba tsy hanadihadiana anazy hoe ahoana natonga ny fanomezana fiara io de arovana mafy Fenoasina tsy atao fanadihadiana tsara mariana amintsika zao fa ny alatsinainy lasa teo de nilaza ny tao amin'ny fitsarana nilaza ny fitsarana fa ho atao fanadihadiana ny alatsinainy i Fenoasina ka nilaza ny dokoterany fa efa mazaka efa aradalana ny fahasalamana ka afaka mandehana izy ny androtsika hatramin'ny 9 alina hatramin'ny 10 alina tsy tonga teny amin'ny tsy tonga teny eny fiadanana i Fenoasina ny mpanao gazety rehetra ny andro teny nodimaina ary nilaza daholo fa tsy tonga teny izy avy eo tsika vao nahita tamin'ny télé ny ampitsoniny hoe nilaza ny brigade criminelle sy ny TVM hoe efa vita tamin'ny Omaleriva teny amin'ny HGR ndray ny enquête Fenoasina de kakena hoe fangamo hoe tsy afaka mivoaka indray izy nahoana ny hoe any amin'ny HGR no natao ny enquête fa tsy hoe any fiadanana de tonga ny talata de tonga de atao ina moa ho atao déferment androany ary zareo tsy nisy nahita mama Fenoasina deféré tany amin'ny parquet na ny mpitory na ny mpanao gazety na ny avocat tsisy olona nahita an'izany de avy eo nandeha ny larobia omaly zany de hoe ho ampanatsona daholo indray maly koa mbola tsy tao izy de androany mbola nanaraka izahay hoe tonga tao ve satria nampanatsona tany daholo indray ny mpitory de mbola tsy tao ihany koa Fenoasina eo zany tsika de manontany tena hoe fa maninona no tsy deferena any amin'ny parquet Fenoasina zay koa zany anisan'ny fanontaniana mipetraka teto hoe fa maninona izy no tsy mipotra any amin'ny fitsarana satria misy baiko midina avy any amin'ny procureur général avy any amin'ny ministre avy any amin'ny présidence avy any amin'ny gouvernement milaza hoe
aza atao ny fanenjehana ny fenoasina, tsy atao zany ny poursuite pénale contre ny fenoasina. Inona ny antony? Fa maninona i fenoasina no tsy enjehana? Araky ny teneniko aza zany mbola tsy niteny areo hoe fananina sa tsy fananina izy fa minimum dia homicide involontaire. Zany homicide involontaire zany raha ohatra ka hoe ataotsika hoe anovantsika similitude de mitondra tomobile ianao dia nandona olona ka maty iny olona iny dia homicide involontaire zay. Na hoe nanina moty na ohatra hoe nanamboatra trano ianao ka nirodana le trano de nenjera tamin'olona de maty le olona, de tsy teny ianao hoe za ngany nampenjera an'le trano na za ngany nieritreritra hoe iny olona iny no ho amban'le trano, fa maty le olona de non responsable. Mikasika an'ity anniversaire ty, raha ohatra zany hoe ataontsika hoe espace, ohatra ataontsika hoe restaurant io na gargote na ohatran'izany, nanome sakafo olona na vidina na toky nandovola zany reo sakafo, reo mpisakafo tao reo ka narary zareo de responsable ilay hôtely nandroso ny sakafo. Ny tamty hitantsika tsara ny vidéo izay naparitako teto nanontaniana mama fenoasina isan'ny traiteur isan-karazany ny vahiny, teny izy hoe anankiroa ny traiteur, niteny izy hoe izahay ihany nanao sakafo fa ny vidy sakafo teo Facebook izahay, namaly izy hoe finalement nisy olona vidananay composé tery de nisy olona tao Facebook vidananay de nisy olona niranay nandro sakafo. Inona zany tena marina? Hatreto zany de lasa non identifiable exactement les traiteurs, fa izay no ilana ny fanadiadiana ny mamany fenoasina en tant que premier responsable miaraka amin'ny fenoasina. Inona marina no antony na ny invité-nareo olona marobe tsy misy tsy fantatrareo akory? Inona marina ny antony ny invité-nareo olona ka ilazanareo eto daholo na ny namanareo arany de eto amin'le anniversaire? Na ny antony le fanangonana olona be de be ohatr'izay? Normalement ianao rehefa manao anniversaire zany de manasa olona zay fantatrao ihany, restreint, fa tsy hoe eto ihany koa zay olona rehetra fantatrareo namanareo alefaso daholo. Faharoa, mila atao fanadadiana koa izy ireo hoe inona ny tena nitranga ny sakafo isa tsy ny sakafo, ary maninona mama fenoasina tsy nihinana tamin'le sakafo, maninona fenoasina tsy nihinana tamin'le sakafo, nefa nisy fianakaviany zareo hafa nihinana tamin'le sakafo maty. Misy fianakaviana nge maty, misy cousin cousine ny maty. De mama ny fenoasina niteny hoe nisy ankizy lahy zatovo 15 ans nitsaingotsaingo moa na nandrakandrana ozy izy tamin'le sakafo de aveo izy tonga de narary de rehefa nateny amin'ny hôpitaly izy teny andalana izy de maty. Vao hita zany tao aminatiny tanandritry ny dans la journée hoe nisy olona nanandrana tamin'le sakafo de aveo izy narary de aveo maty. De naninona i mama fenoasina tsy tonga de tena reto sy de misy problème ty sakafo ty ka so de tsy tokony omena an'le olona tsony. Izay zavatra izay izy natao hoe négligence, inattention, imprudence, violation de la loi, izany rehetrarehetra zany natao hoe homicide involontaire. Zay minimum. Ny eo anelan'elan'izay de mety hoe homicide volontaire na atao hoe assassinat, famonon'olona kitsirano. Raha ohatra ka nisy préméditation le izy zany hoe préparation, misy zany atao hoe tazana ohatra le tonga de ndrasy tonga de vonoko eto, tsisy préméditation zay fa tonga de hoe instantané tonga de nisy niady teo de maty le olona.
fa misy ny fanomanana mialoha ny karakarana sakafo de natao an'izao le sakafo natao an'izao le izy nangonina le olona mba ho be deabe de raha zay le izy de homicide volontaire avec préméditation na assassinat avec préméditation ny anarany circonstance aggravante. Izay zany ny antony hanenjena ny feno asiny. Raha miassiste zany ny fanjakana hoe empoisonnement io de ifeno asina sy mamany mihitsy no responsable voalohany indrindra. Raha botulisme io de mbola responsable ihany zareo fa minimum homicide involontaire. Raha ohatra ka ho méthanol io de mbola responsable ihany koa zareo fa miampy ireo zay na tonga le méthanol ao anatin'ny sakafo dia responsable ihany koa. Karaha ka le menaka no misy méthanol na tonga n'io empoisonnement méthanol io dia responsable ny fanjakana sy ny mpanao rafindrian'le menaka. Zay zany ny ataontsika hoe répartition de responsabilité amin'ity zavatra ity. Rehefa mitena hoe fanjakana dia mazava tsara ministère du commerce zay miautoriser ny le menaka. Ministère du commerce zay tsy manao ny asany manao contrôle sanitaire amin'ireo menaka. Ministère du commerce izay manome faux certificat de consommabilité andreo produit nefa tsy consommable akory le izy zany hoe impropre à la consommation tokony afaty tsy azo hohanina. Ministère de santé izay miraitsy kombakomba tsy mitady ny tsy mitady ny antony mazava ny ino moa zany ny prise de sang ny prélèvement rehetra izay tokony natao amreo ankizy 10 nanatrika ny invitation ary ny fianakaviany zareo zay ninana tany an-trano mihoatra an'izay zany hoe any amin'ny 70 maherina mihoatra any mihitsy zany ny olona zay victime tamin'ity zavatra ity de nefa tsy natao analyse tsy nanaovana examen inona marina no intoxication nahazo an'zareo non assistance à personne en danger zany ary misy finiavana mihitsy le izy tsy hanaovana anazy. Ahoana moa olona 30 mahery maty 520 marary olona mbola akoatran'izay ny maty any ambadika any ary mbola misy marary any ambadika any de tsy mba farafaratsy ny 20 no ataonao prélèvement fa maninona no anankiroa fotsiny. De milaza ihany koa ito zany tena important be iverenako. Milaza ny fanjakana hoe ho raisina iantanana manontolo ny fitsaboana sy ny fikarakarana andreo marary. Milaza amiko eto daholo ny marary rehetrarehetra fa tsisy fanafody gratuit zany tao amin'ny HCR. Ny hospitalisation fotsiny angamba no gratuit de ny oxygène ina raha mbola hoantaniko tsara hoe mandovola sa tsy nareo amin'ny oxygène. Fa isaky ny mandeha manao prescription na fanafody ny dokotera de soratany eo amin'ny carnet izy tindray le fanafody vidina de andana vidio le izy. Ka ina ma gratuit an'izany, ina ny fandraisana tany atao fanjakana zany. De mandritry ny ray volana le olona marary ao ny sasany ray volana, ny sasany 2 semaines, sasany 3 semaines, ny sasany maty tao ihany de mamoaka vola tsakijany nareo fianakavianareo de amin'izao tsika miteny zao lany fatotra mapondrana moa filazana azy. Iny moa zany le lazaintsika teo hoe mila manao cagnotte. Za tsy niazakazaka mihitsy anao ny cagnotte io fa tena hoe mandinika ambony ambany inona daholo ny zavatra ilana vola anampinan'ireo fianakavianareo zay tsika voanokatra ny cagnotte io. Satria zany tena mizareo raha mbola mamoaka vola sy ny zavatra rehetrarehetra nareo de alaivo daholo ny facture de ho hitantsika hoe ahoana ny fomba hanaovana anazy.
dikan'izay zany a eto a de miteny a rehefa vity ty video ty a de anokatra cagnotte a isika andraisan'ny olona rehetrarehetra anjara mba hitondranareo ny anjara bikinareo a anampinandreo famille na manana maty ataotsika foadranomaso na manana marary ataotsika fitsaboana na izay mbola mieritreritra anao analyse sy prélèvement hijerena inona marina na tonga le intoxication anapitsika andreo marareo satria na manao scanner indray mandeha raha Madagasikara raha tsy diso 500 000 ariary manao an'le prélèvement sanguin io a de efa tsy haiko tsony hoe ohatrina any amin'ny Institut Pasteur mbola ho antanitsika an'le le victime zany tsy misy zavatra gratuit tao tsy misy zavatra gratuit ary ao daholo ny listan'ny fanafody rehefa natao a nojerena koa inona reo fanafody a de tsy misy antidote tsy misy antidote na intoxication zany fa antibiotique be de be tsy haitsona antibiotique afaka miaraka na tsy afaka miaraka de eo zany ianao manontany hoe aty andafy aty a tena hoe ferana hoe zao andro fotsiny a no mihinana antibiotique entre 5 jours à 10 jours izay fa ao amin'ty hôpital ty zany a de andro maromaro mandritra ny ray volana maninitra atao antibiotika le olona ary rehefa jerena le antibiotika omena zareo a de mbola misy plus nocif zany hoe mbola manimba kokoa an'le olona no le aretina de eo zany ianao gaga hoe omena fanafody mahafaty ndray koa retolo reto a fa tsy le tena antidote le aretina mahazo anazy satria manao fitsaboana opif ve zareo marary ny antiny meo anty marary ny vavony meo anty marary ny masony meo anty tsy mahita masony meo anty septra izy meo anty miakatra amin'ny tension no meo nefa le toxine zay mahatonga an'le intoxication no tokony identifiena de misy antitoxine mampijanona andreo symptôme rehetrarehetra reo a de vita le izy a de aveo a ahena le quantité na fanafody dikan'izay zany a eo ihany zay le mahatonga na miteny hoe responsabilité any ministère en santé koa etsy andaniny za zany eto mbola tsy miteny hoe ahoana tsara fandehan'ireto dokotera reto fa ireo dokotera reo de mandray baiko zao baiko aza atao analyse any amin'ny Institut Pasteur reo olona eny tompoko de tsy atao le olona tsy mahazo atao an'izao reo olona eny tompoko de tsy atao le olona efa hoe gratuit daholo le fitsaboana maninona le dokotera tsy mangataka any ministère en santé any amin'ny Andry Rajoelina any amin'ny primature any amin'ny papasosy any amin'ny rehetrarehetra zay manome baiko anazy any hoe andefaso zao carton ana fanafody ohatr'izao zay a hitsaboanan'le olona reto daholo ny lista fanafody prescrivevanay anto a de mba alternative eo a isan'andro maninona zareo tsy manao an'izay fa de le olona miantoka couche tsy haiko a satria olon-dehibe daholo reo a tsy mahahetsika dans le coma ny akabiazany a de asina couche soloina isaky mihetsika isaky ny feno hitondrana rano minimum 3 litres telo tavoangy na litre et demi isan'andro ny sakafon'ny mpiambina ny mpiambina marary io lazaiko ny mouchoir à lingette ny zavatra pitsipitsy madindinika ilaina ao amin'ny hôpitaly zany rehetrarehetra zany andoavana vola maninona tsy ny fournisevany fanjakana maninona tonga de nanatitra couche iray conteneur atao zareo nanatitra rano amina bonbonne omena folofolo isaky marary isan-kerinandro zareo maninona tsy natao an'izany fa maninona reo marary reo indray mbola namorona ny tsy misy reo ane tsy hoe marary izy de lasa nambolivolo zavy hoe izy manana maty après 4 semaines 3 semaines ny tsabony zanany ny fianakaviany tao maty ny vola lany tsisy raisina tsony de inona am'izay le hoe gratuit
nareo zay mijery an'le fanazavany Andry Rajoelina any ambadika any mety efa vita zay tsy haiko no mbola tsy vita apetrao aminazy zay fanontaniana zay inona le lazainao fa gratuit fa tsy zavatra gratuit tao avy eo mandeha indray tsika firy ny tena invité tonga tao tsy voavaliko zay satria za tsy tany ary za koa tsy tany fa ny fantatra de hoe eo amin'ny 10 eo anisan'ny olona tao de akoatran'izay 10 zay de misy ny olona zay ninana tany an-trano satria nitondran'le invité sakafo ny fianakaviana ny tany amin'ny province diversion vesa vokatry ny produit landate io le lazaiko hoe mila manao analyse koa ny any amin'ny faritany ahafantarana hoe intoxication ana botulisme vesa intoxication ana produit landate na intoxication ana menaka no nahazo an'zareo tsy hoe tsy resahana le izy fa zareo no tsy miresaka dia tsy fantatra fa efa misy en contact aminay moa zareo zao de ho resahana hoe inona no atao fa hatreto lazaiko hoe na ny olona ny organiser ny fetiny zareo raha misy maty de iza moa no toriana eo iza no toriana le olona maty mikasika andreo olona voatazona hoe inona marina ny mahatonga andreo oloreo voatazona de zao zany ny fandeha ny araky le nyteneniko iny nisy olona anankiray atao hoe Clarisse zay avany Fenoasina sy mamany ndrom-pihavanana tsy haiko exactement anisany natsona izy karakara sakafo tao an-dakozia ary anisany ninana tamin'le sakafo de narary izy tsy nafantatra hoe ny olona rehetrarehetra tao koa ne ka narary fa izy efa lasa de tany izy nitady olona nitsabo anazy de io le raha matoa hoe mamarabe io natorin'olona anazy de nitsabo anazy de sitrany izy nanome tsy fantatro meny fanafody tambavy tsy fantatro de sitrana de rehefa sitrana izy de hoe ianao zany anisan'ny sitrana ianao zany anisan'ny nanao an'le pozina tao za tsy nahita an'le enregistrement milaza hoe izy no niteny hoe afafahazo any akia za tsy nahita an'izay za tsy nahita an'izany message zany ary tsy haitsika ny fahamarinan'izany fa honohono ny zavatra misy de zao ilay hoe mamarabe dia nampisamborona de rehefa nisamborona izy de naka-avocat izy fa tsy natrehan'ny avocany ny fambotorana azy tsara fatarina zao zavatra teneniko anareo rehefa ianao voasambotra na arrêté de tsy maintsy tenena ianao hoe ianao de mananjo aka avocat na aka olona anatrika amin'ny famotorana anao mba isy manatrika zany le famotorana zay ny atao hoe article 53 droit de la défense et droit d'être assisté par un avocat raha ohatra ianao zany olona toriana ka afaka miteny ianao hoe non za mbola tsy manana avocat de afaka ataonareo fanadihadiana na miteny ianao hoe za mangataka isy olona iassiste ana eo na mangataka za iantsony avocat koa iassiste ana eo de tsy azo atao le enquête raha tsy eo le avocat raha tsy eo le olona zay angatany anatrika anazy eo satria na ny antony misy olona rehefa adiadina irery ohatrin'io de forcena hanaiky anaovana aveu extorqué de ity le mamarabe ty ony lazaina fa nanaiky izy fa izony lazainy tao amin'ny juge d'instruction za de nampidaroana nidaroany gendarme sy nidaroany nampidaroana le Clarisse zay nitsabony ny rahany gendarme ndana ianao tsy maintsy midaroka anazy de nalaina koa zanany nalaina sambona de hogadranay koa ny zanakao raha ohatra ianao ka tsy miaiky hoe ianao no nanao an'io na ny pozina andreo olo reo satria nefa izy tsy malala na iza no tao am'le anniversaire tsy fantany hoe izy any tompony anniversaire tsy fantany hoe iza ny olona invité tsy fantany akory aiza le anniversaire izay zany ny zavatra ny anaty dossier any ao amin'ny enquête préliminaire izy lazain'ny procureur hoe niaiky izy any amin'ny
doyen des juges izy a milaza hoe za tompoko a de noterena anao sonia ny PV fa vita soratra io a voalaza hoe tonga tao amiko a i Clarisy nangataka hoe omeo fanafody mamparary kibo de iny fanafody iny a no nentin'ny tany de nomenandreo olo reo a de nafaty an'le olo izany hony a le izy nefa tsy izay a no zavatra mitra eto zany a dia raha eo anatrehan'ny lalàna sy ny fitsarana zany PV teo amin'ny enquête préliminaire zany de atao hoe ay lopaka alatsiny vetivetiky zay no atao hoe violation an'le article 53 io a de tsy maintsy esorina le PV a de averina indray manana avocat le olona maninona ny avocat no tsy nampanatsona rehefa natao enquête izy diny zany tsy azosika inona satria atreto araky ny teneniko maninona ifenoasina izay premier responsable sy mamany zay premier atao premier pluriel zany première responsable izy mianaka no tsy atao enquête mihitsy nefa ny mamany koa neka tsy marary lazaina hoe garde à vue mandraky tia nandrano tsy déféré en parquet fa maninona dikan'izay zany mizatra mampiayay ao ary indrindraindrindra le baiko midina avy any amin'ny parquet général avy any ministère avy any amin'ny présidence avy any amin'ny gouvernement hoe azenjehana ifenoasina azo anaovana poursuite fenoasina tsy normal zany nefa nijerefy nanaovany zareo an'le pasterany FJKM hoe laza namoaka teo amin'ny publication ny zavatra efa eny ny sitany teo amin'ny Facebook fa tsy hoe izy namorona lezy voalohany a milaza hoe io le papasosy io zany le papasosy ary mampitandrina sady mananatra ny tanora am'izao izy io fanaovana papasosy io de apidika izy anareo satria misy am'ireny papasosy reny a maka zatovavy a ao ampidiriny ao anatiny clan satanika de ao anatin'iny clan iny ianao a no manaonao foana satria ampanaovany zareo sorona ampaminony olona de tsy malala koriny ianao hoe ay moa zay zany ny vidiny ty zavatra be de be luxe sy ianao mieritreritra hoe vidin'ny vatatenanao le nomenanao ka le izy a takalopatsa vidim-pihinanana tamin'ny sorona zay nataonao zay ny zavatra ny tenen'le paster tonga de nanohitohina ny fitondrana ny zavatra ny tenen'ny pastera de nasaina ny fona izy hoe tsy maintsy mifona ianao a raha tsy zay ianao de an'de de lasa le pastera nanao fifonana extorqué ohatran'ny aveugle mifona amin'ny le papasosy zany de mifona amin'ny Andry Rajoelina fa manino ny Andry Rajoelina se sentir concerné amin'ny déclaration an'le paster any zany mieritreritsika fa maninona misy idirany Andry Rajoelina nga io resaka io maninona izy no milaza fa atteinte à la sûreté de l'État ka mifona aminy ile paster zay toriny lasa mitory koa zany Andry Rajoelina mitory an'le paster nefa ny le paster tsy niresaka ny Andry Rajoelina mihitsy fa le papasosy ny resahany dikan'izay misy idirany fitondram-panjakana io fahafatesan'olona io za moa zany efa miteny foana hoe akoatra ny cause scientifique na tonga ny intoxication alimentaire zay ao anatin'ny analyse ihany no afatarana zany so de mba misy antony hafa ihany koa toy ny hoe fanaovana sorona ndreo zatovo malagasy mba hitazomany zareo ny fitondrany satria haitsika ihany fa olona midara tsy silavanazy no mitondra atsika olona diabolika sy demoniaka miala tsiny zay tsy mahazaka an'izany zavatra teneniko zany fa izany daholy no mandalo ato anatin'ny saina isaky ny tady iozongozona ny sezany zareo de tsy maintsy misy fahatolona mikararana ao Madagasikara misy ifandraisany amin'ny zavatra ataony zareo no ny fanompo-tsampy ataony fa zany tsy manakana afatarana inona exactement ny motifa scientifique na tonga ny fahafatesana sy fararindreo olo reo toy izy atsika ihany
maninona no rehefa olonafa no nisy mamono amin'ny fomba feno abibina na fanolanana de misy autopsie le izy a fa maninona ny tombo malaza ny tsisy autopsie fantanina apetrakintsika amin'ny procureur izany zavatra izany sy ny doyen des juges sy ny gendarmerie zay saisi amin'io affaire io maninona no tsy nangataka réquisition pour autopsie ianareo amin'ireo olona maty be dia be ireo nanomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izany koa dia ataontsika hoe finiavana anafina ny marina satria raha hita ao anatin'ny autopsie hoe inona daholo ny zavatra ao anatin'ny vatan'le olona dia mety hita ao hoe inona le toxine nahafaty anazy zay ny antony tsy anaovan'zareo autopsie tsisy mihitsy ny naray ara natao autopsie ary ny fianakavian'ireo maty nisy nangataka atao autopsie dia ny lavany zareo mamaky an'le fanontaniana ihany maninona hono tsy ataon'ny fanjakana lahara-pahamehana ny santé tia ngamba tokony napetraka atao amin'le en direct ny Andry Rajoelina fa maninona no tsy ataonao lahara-pahamehana ny santé satria tsy misy lahara-pahamehana mihitsy io fanjakana io ary ny santé indrindra no dernier de leur souci satria izy rehefa mitsabo tena dia mandeha any ivelany vao mikohaka izy de manao évacuation sanitaire la Réunion na eo Maurice raha voan'ny tazo izy de tonga de any Inde raha ohatra izy ka voan'ny intoxication alimentaire na ohatrany de tonga de aty France dikan'izay tsisy rarahiny ny fahasalaman'ny malagasy de tsy ataony lahara-pahamehana fa raha ohatra izy ka manamboatra hôpitaly izay tsy tena manara-penitra akory de ahafahany mame marché andry erina soa marimaka sy ny namany rehetrarehetra fotsiny le hôpitaly fa tsisy rarahina n'le fitsaboana ary anisan'izany tsy fanaovany lahara-pahamehana fanomezana fitaovana sy fanafody ary fanatsarana ny cadre iasan'ireo dokotera amin'ny hôpitaly mpanjakana tsy misy na fond de roulement na budget ary raha ohatra ve ka atao analyse ilay menaka toksika possible ny ahitana ny singa nahafaty an'ireo olona ireo eny tompoko ary izay indrindra ny anisany zavatra ho ataonay manaraka dia ny anao analyse ny menaka ao Madagasikara indray ataonay ty andafy le izy fa ho alefa ny menaka inona sasy miandry any fenoasina raha ohatra ka homicide involontaire de entre 2 à 5 ans ny sazany raha ohatra ka assassinat de travaux forcés à perpétuité ny sazany ho an'ny fanjakana de mitovy amin'izay ihany koa fa maninona ny olona no mieritreritra hoe arovan'ny fanjakana ifenoasina satria hita be mihitsy ny hoe arovana izy voalohany indrindra aloha olona tsy marary izy de nampidirina hôpitaly de rehefa avy eo tsy haiko izay aretina no foronina taminazy tao fa de mody nasiana soin be dia be izy ary avy eo nafindra efitrano de asiana garde du corps mpiambina tsy hoe mpiambina pénitencier miambina ohatra ny gadra nisy miambina fa garde du corps miambina anazy de avy eo efa misy olona mitory izy raha normalement tsy mila fitoriana akory izy de tokony tonga de mise en cause miaraka tamin'ireo olona anankitelo izay migadra ny tanimora ary tokony efa déclaré placé sous mandat de dépôt zareo na de ao amin'ny hôpitaly de miandry ny fahasitranana izy de miditra ny tanimora kanefa noho ny fiarovan'ny fanjakana azy de mahazo baiko mihitsy ny fitsarana hoe aza inculpena ifenoasina zany hoe tsy omelohana zany fenoasina tsy eketsika zany tokony jerena aingana naretina mba hijerena ny antidote izany foana ny naverimbeiko depuis le 14 juin 14 15 16 isan'andro atao vaingana ny analyse ina valiny analyse ahafana miidentifie ina le aretina ahafana mame an'le antidote inona ny antony tsy hanaovan'ny fanjakana evasana ireo marary satria tsisy rarahiny fanjakana ny ain'ireo malagasy de tsy hanao evasana nio izy
ny manao evasanina de efa saky a nataonay le izy raha ohatra ka moramora nanao an'io a de nataonay fa tsara fantatrareo fa niezaka zany zahay a nanao nantany ny Maurice na la Réunion hoe ohatrina mandray marary anankiray atao evasana avy any Madagasikara dia akoatra ny fitaterana anazy sy fomba fitondrana anazy ary ny olona izay ambina anazy any amin'ny hôpitaly dia 25 000 € ny olona anankiray zay zany ny vola alohanao a caution de akoatran'izay mety mbola misy fitsaboana hafa tsoroko aminareo fa tsy manana an'izany izahay aty amin'ny diaspora ary tsisy olona toa dia hanana an'izany ho raisiny eo a tamin'ny fotoana iny moa teo amin'ny 1 sa 12 taona mbola marary amin'izao tsika miteny zao nakefatra sisan'ny marary anankiray dans le coma anankitelo efa velona fa mbola manaraka fitsaboana ireo zany eo amin'ny hôpitaly dia anankiroa aty ivelany no fantatray hoe marary mbola manaraka fitsaboana izay mifandray aminay fa ny marary mbola manaraka fitsaboana izay tsy mifandray aminay dia mbola akoatran'ireo donc zany noho ny koan'le izy de tsy afaka manao izahay de nefa ny fanjakana izay tokony anao anazy tsisy dikana fanjakana zany 25 000 € zany na mbola ho ataony daholo ara ny folo na ny 10 vitan'izany volantsika ho fanjakana amina million d'euros vitan'izany raha ataony manana ny avion afaka mitondra an'izany ny fanjakana vitan'izany fa maninona ny tsy ataony satria tsy lahara-pahamehanao azy ny fanavotana ny ainy ny vahoaka malagasy ary vao maika arany ataony izay afaty an'ireo olo ireo misy miteny foana teo mangataka vidéo tena izy de tsy haiko ina le vidéo tena izy angatahany zareo fa tsy haiko tsy satria izay manko tsy maka vidéo en fenoisina de tsy haiko hoe ina le vidéo tena izy amle ao Ambomalazy fantatry ny dokotera mitsabo vely lazaina fampozina na afaty sa tsy ary raha fantany de oviana ny nafatarana anazy de inona ny traitement natao io zany de angatahantsika amin'ny dokotera ihany koa hoe efa notenenina aminareo dokotera ve hoe inona ny valin'le analyzy rehefa nataony ministère en santé le analyzy de nahazo valiny izy hoe inona le poizina mahery vaiky de inona ny antidote nataonareo mila valiny izahay vahoaka malagasy inona ny fanafody nomenareo andreo marary par rapport amin'izay fahafantaranareo an'izay inona le poizina mahery vaiky ary inona ny antidote nomena azy rehefa tsy mamaly an'izay nareo dia miray tsy kombakomba amin'ny fanafenana marina zay le lazaiko mandray baiko manao eny tompoko fotsiny miverina foana moa ny aiza fenoasina fa iny efa mivalitsika teo inona ny tombotsoa an'izay nanapozina teny Ambomalazy ifenoasina no afantarantsika an'izany satria za tena miteny raha izy no atao enquête de tokony apetraka aminazy zany fanontaniana izy manatombotsoa fa hatreto zany qui profite le crime maninona no arovany fanjakana fenoasina ary maninona no sakana ny fanjakana ny fanaovana analyse ao amin'ny Institut Pasteur nefa ny Institut Pasteur dia afaka manao an'izany rehetrarehetra zany ary raha ohatra ka rano atao analyse de tsy maintsy eo atoerana no atao le izy na farafaratsiny eo la Réunion sy Maurice fa tsy aty Strasbourg satria araka ny teneniko ny prélèvement sanguin dia adiny 12 ao aoriana ny prélèvement ihany no afaka atao analyse raha zany de tsisy ninona hitanao eo tsony afaka mila autorisation ve raha ohatra olona maromaro andeha any amin'ny hôpitaly akaireo fianakaviana manamarary anotrina ny collectif de victime menenosy tsy fantatro re tompoko fa antanio ihany de mangala autorisation amin'ny hôpitaly de mandeha any fa tokony tsisy olana zany misy milaza ty mba fanamariana mba tiako hoentina fa tsy fanontaniana
misy manelitsao a satria tsy avoakany mpitondra ny tena marina fa raha misy raha mamoaka marina mpitondra de tsisy tsao mandeha de isika vahoaka ozy izy le mpanao fanamarinana oka mba tsy eno ny hevitra ny olona be deabe zay miezaka manapikorotana satria le mieno an'le hevitra be deabe mahatonga le fikorotanana fa oka isika anaraka izay zavatra resana de janona am'izay izany ao ambadiky reny famonon'olona matsiravina reny arina ny tokony atao fietreretako anazy any dia ny fanjakana ny ao ambadika any a matoa izy miaro mafy de mafy a ny tsy afatarana ny tena natonga ny famonona zay be deabe ngamba no mitovy hevitra amiko tsy nanao ny tena asa ave ny tompona andraikitra tandrify anytia eo amin'ny fitondrana isanambaratongany eny tompoko tena tsy nanao ny asany na ny tany amin'ny ministerany commerce ny tao amin'ny ministerany industria ny sanitaire ny any ministère santé ary ministère fitsarana de nisy ambaratonga ny ao amin'ny gendarmerie ny ao amin'ny parquet ny any amin'ny instruction ny juge d'instruction zao tokony mampanao tsy mila angatana akory zany tokony mampanao autopsie tokony mampanao prélèvement am'ireo marary hijerena hoe inona ny intoxication azo akoatra ny nampanaoviny fanjakana tsy ataony zany tokony mampiantso an'ireo vavolombelona rehetrarehetra mba hienona ny dossier iza daholo manana olazaina mity raha ty de mandinika ambony ambany an'le izy tsy ataony le izy tsy azoko mihitsy hoe maninona ary ny any andafy misy kahana botulisme ohatra de tonga de milaza manao annonce amin'ny fanjakana alefa partout hoe nisy yaourta na crème fraîche zao ny anarany tao amin'ny département zao magasin Intermarché na Carrefour na Leclerc na Intel nisy anazy entre ny datiny zao dia ilazana ny olona rehetrarehetra fa nisy intoxication botulisme nahitana tracena toxine botulika ireo produit ireo ka de noho izany mitandrema ianareo avereno aty azahoanina tsony io crème fraîche io na io yaourt io de lazainy zareo le izy raha ohatra hoe misy tranga tena hoe intoxication amina botulisme de misy an'izany koa de lazainy hoe tary amin'ny toerana ohatra zao natao ny analyse natao ny prélèvement de hita hoe intoxication tamina botulisme le izy de tonga de zao natao an'ireo marary ireo de tiany toxine antitoxine nomena anazy de zao de natao ny nina moa ty ny relevé na hoe ahoana ny source natonga an'le intoxication inona ny sakafo natonga an'izay de tonga ny atrany ny enquête mangarahary fa ny any amintsika afena daholo ny zavatra rehetrarehetra hisy fanadiadiana ave ny fanampozinana tany ambositra majanga Tomasina sy ny sisa izahay anao fanadiadiana mikasika ny hoe inona ny intoxication nazo azareo botulisme sa méthanol sa zavatra hafa dia ho avoakanay le izy fa anjaran'ny zareo mametraka fitorinana tsy zay zany mikasika an'iny sy ny olona zay torina satria araka ny lazaiko hoe raha hitory izy de soit fanjakana soit zay olona na tonga an'le les intoxications efa niakatra parquet ve feno asina tokony atao fanadiadiana koa lalatina satria izy mahafantatra ny zavanisy araka an'ireny pubina lefa an'ireny amiko hain'olona saripatika zay rehetra miseho mahafantatra hitrangany zavatra teny dia tokony hiakatra parquet daholo fa ilay fanadiadiana any amin'ny gendarme tsy misy matotra zay zany dia ampafatarina amin'ny doyen des juges d'instruction tokony ampanatsoina koa zany lalatina satria izy miseho mahafantatra be ao anatin'io dossier io de tokony ho ampanatsoina koa izy zany de isaky manaraka vaovao de hoe fa miatsara fahasalaman'ny marary 0 isa ny voaka ny hôpitaly de tampoka teo
misy 7 to andeha niara-mivoaka ny hôpitaly izy daholo reo 7 eo zany de mahagagantsika tokoa izy daholo reo fa satria tsy nomena ny anarany fa ny fantatra de hoe sitrana zareo nomena antidote ve zareo tsy anyvaliny satria nisy andresaka taminay de hoe tsisy antidote nomena fa de hoe nalefa mody fotsiny ohatr'izao mbola mitsabo ve reo misy mbola mitsabo tena avy aty ivelany raha feheziko zany izay rehetrarehetra izay dia miandry ny valiny analizy isika miandry ny valiny analizy isika zay nataonay aty amin'ny partie anay de miandry ihany koa ny fanaovana andreo analizy ny prélèvement ny menaka izay ao Madagasikara de ho hitatsika hoe sanatria misy menaka tsy azo hohanina ve miriaria eran'ny Madagasikara faharoa manaraka an'izay dia tsy manaiky isika raha tsy miakatra fitsarana ifenoasina sy mamany efa misy fitoriana mikasika azy ireo zany dikan'izay dia minimum des choses tokony ho samborina izy de hoentina ny fitsarana sady efa milaza ny ao amin'ny hôpitaly fa efa sitrana izy de faharoa anao levée de fonds isika anapinandreo marary izay mifandray amintsika izay mbola ao anatin'ny fanoizana ny fitsaboana sy fanaovana analizy ary ahafahantsika ihany koa manao andreo prélèvement analyse ndreo prélèvement lazaiko hoe prélèvement capillaire ahafahana malala hoe inona ny intoxication nahazo andreo olona ireo de anapitsika andreo manana ny manamanjo ihany koa ary de ho ataotsika anatin'ny mangarara tanteraka ny répartition zany cagnotte zany rehefa azo le izy de manomboka eto zany de ho avoakanay amin'ny zao arivo zao ihany izay le ahafahana manao cagnotte zay na ny Madagasikara nareo na aty ivelany de afaka mandray anjara de hitatsika eo ohatrina ny voangona de ho ataotsika ny fomba irepartisevana zany zay aloha fa tsy ataotsika lavabe satria efa mihoatra ny adiny ray mahery ny vidéo atsika ka de ho toizantsika amin'ny andro manaraka indray ny famalinana ny fanontaniana izay napetraka reo sy fanomezana ny vaovao au fur et à mesure ny zavatra mitrango misaotra atsika rehetrarehetra nanaraka hatrany ny ty live zay ataoko ty de misaotra ihany koa anareo izay manao manohana sy soutenir andreo fianakaviana izay manana marary sy manana maty victime nyty tranga teny mbo malazy ty mandram-piona daholo indray